fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy toko fahaenina. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30 minitra. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mananrakizay. Isorana mandrakariva ilaina amorona zao tontolo zao manome antsika tombonandro mbola afahanay manohy ny fanazavana eto amin'ity fahitalavitra ity ary afahanao ao an-tokantranonao mijery indray ny toan'ny fandaharana sy zava-miafina mpitosain'ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrakizay. Miarabanao izahay ary manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny avondrindra hitoetra ao anatin'ny tokantranonao. Manentana antsika ihany koa nefa izahay amin'ny fotoana rehetra izay anaovanay fandaharana mba anjoitsy tapaka an'izany ianao satria mifampitohy ny zavatra azavaina sy ampitaina eto ka raha vao misy fandaharana iray tsy hitanao dia misy zavatra tsy dia mazava tsara aminao. Izany no anentananay anao mba anaraka tsy tapaka ny fandaharana hoentinay isaka zoma sy ny sabotsy ary ny alahady efa mahazatranao ny ora andehanany eto amin'ity fahitalavitra ity. Androany dia toyan'ireny fanazavana farany ireny no hotohizantsika zany ao anatin'ny fanamporifoina ny zavatra nosoratany Enoka ao anatin'ny bokyny Enoka no toyan'ny zavatra arahanao androany ka ny farany teo dia famakina sy fanazavana ny didi-pitsarana nomen'ny avondrindra anareo anjely zay niodina nandaony fonenany tany an-danitra ka nidina teto ambonin'ny tany nanambady zanakavavin'ny olona. Raha androany ianao vao samba nijery an'izao fandaharana izao dia mety misy zavatra maro tsy dia araka ao loatra satria efa nazavaina teto ny fampidirana ny bokyny Enoka azonao jerena ao amin'ny Genesisy toko fahaenina ny miresaka an'izany anjely nidina teto an-tany nanambady zanakavavin'ny olona izany ka niteraka anareo Nefilima na niteraka anareo rapetro ary dia ao amin'ny bokyny Enoka no mitanisany antsipiriany ny anaran'ireo anjely ireo sy ny zavatra nampianariny teto ambonin'ny tany dia avy amin'izany zavatra nampianarinareo ny taranaka teto ambonin'ny tany izany no nahatonga an'izao tontolo zao andika ny didin'ny avondrindra sy nahatonga an'izao tontolo zao tsy afantatra ny famarinana intsony satria efa nofenon'ireo anjely ireo ny fampianarana sy ny fivavahana napetrany teto ambonin'ny tany izao tontolo izao. Raha tia afantatra ny antsipiriany zany ianao dia tsy maintsy manana ny bokyny Enoka ianao vao afaka mahafantatra ny antsipiriany zany. Maro amintsika mpijery no miantso sy mametraka fanontaniana ty amiko hoe aiza no afahanay mividy ny bokyny Enoka dia mbola olazaina eto amin'ity fahitalavitra ity ny toerana afahanareo mividy ny bokyny Enoka amin'ny fotoana izay mahamety azy fa ny azo ampitaina amintsika rehetra aloha dia izao hoe arotsy tapaka izao fanazavana izao fa mbola ho tonga eo amin'izay fotoana afahanao mandray sy maka ny bokyny Enoka ty amin'ny fikambanana izany ianao amin'ny fotoana izay mahamety azy. Andeha ary ovakiko indray ny Enoka toko fa 17 izay miresaka ny fivainianana voalohany nataony Enoka tany amin'ny fonenana izay misy ny avo indrindra. Enoka dia voalaza n'ireo apôstôly fa niarana nandeha tamin'ny avo indrindra ka izay fiarahany Enoka nandeha tamin'ny avo indrindra zay dia voaresaka ato amin'ny bokyny Enoka fa tsy dia voaresaka loatra ao baiboly ampiasaitsika. Dia vakiko ny Enoka toko fa 17 dia izao ny soramandro hoe fivainianana voalohany nataony Enoka. Andeha ny voalohany sy ny manaraka dia nentiny izy ireo tao amin'ny toerana izay toy ny misy afo mandoro ao araka izay nahafaly ny fony dia naka endrik'olombelona izy ireo
de nentin'izy ireo teo amin'ny toerana avo ao teo amin'ny tendrombohitra izay manakatra ny lanitra ny avony de hitako ny zava-tsony tselatra sy ny kotroka tamin'izany toerana zany hatrany amin'izay farany lalina indrindra nisy tsipika afo teo ary zana tsipika tao amin'ny fitoerany nisy sabatra afo sy tselatra isan-karazany dia nentin'izy ireo teo amin'ny rano miboboka ao tery amin'ny ilany andrefana maka amin'ny hazavany masoandro mody tonga teo amin'ireny rano afo ao izay mikorina toy ny rano ary miantoraka makany amin'ny ranomasina eo andrefana hitako avokoa ireo reny rano lehibe ary dia tonga teo fovoan'ny aizina matevina ao amin'ny toerana izay amindrana nofo rehetra hitako ny tendrombohitra maizina izay miteraka ny ririnina ary ny toerana izay hivarinan'ny rano ho any amin'ny antsana lalina avy de hitako ihany koa ireo vava rano rehetra teto ambonin'ny tany sy ny any amin'ireo antsana lalina rehetra izay ny ianoka toko fa fito aloha mitantara ny zavatra hitany ianoka tany amin'ilay toerana ny vainianany nentin'ny anjely tany amin'ny toerana izay fitobian'ny rivotra fitobian'ny rano fitobian'ny afo fitobian'ny masoandro fitobian'ny volana fitobian'ny kitana nentina tany ianoka zany de mitantara ny zavatra hitany izy de izay no vakina tamintsika teo zay de vakiko indray eto amin'ny andininy fahavalo mba afantarantsika hoe misy zavatra mitazona ne misy fiandohana avokoa zao zavatra rehetra iainantsika zao misy fiandohana iangano io masoandro misy toerana hipetrahany misy toerana hitobiny tahaka zany keo ny rivotra ny orana ny volana sy ny kitana isan-karazany de vakiko indray eto amin'ny enoka toko fahavalo ambe folo andininy voalohany de tonga atao amin'ny fitobin'ny rivotra ao ary dia voamariko tamin'izany ny fomba nandravahan'izy ireo ny tany sy ny fitehirizany ny fanambaniny tany de hitako ilay vato izay miazona ireo zoron'ny tany de hitako ihany koa ireo rivotra efatra izay miazona ny tany sy ny vahan-danitra hitako ireo rivotra mitsoka eny amin'ny abakabaka ireo izay eo anelanelan'ny tany sy ny lanitra ka miazona ny andriny lanitra hitako ireo rivotra mampihodina ny abakabaka ka mitarika ny masoandro sy ireo kitana amin'ny lalany ary hitako teo ambonin'ny tany ireo rivotra izay miazona ny rahona hitako ny lalan'ireo ajely hitako avy teo amin'ny faran'ny tany ny vahan-danitra izay mitambesatra eo amboniny ary dia nitodika ny anavaratra aho tendrombohitra enina izay vatosoa avokoa sady nanelatrelatra teo amin'ireo toerana io na andro na alina telo mitodika miantsinanana ny telo mitodika mianavaratra dinganiko amindiny faraka ambe folo teo ihany koa ny toerana midadasika izay ny angonan'ny rano rehetra hitako tao ihany koa ireo loha ranony tany izay voafina tao amin'ireo andriny lanitra ary avy tao amin'ireo andriny lanitra ireo de nisy azavana manelatrelatra tsy hita isa ary teo anelanelan'ireo loha rano ireo dia tsy hitako na ny vahan-danitra teo ambonin'ny tany na ny tany avy eo amboniny tsy nisy rano ihany koa teo na teo akavanana na teo akavy afa-tsy toerana mangadiady ary tamin'izay de nahitakitana fito izay namirapiratra toy ny tendrombohitra mirehitra ao izay tony ny fanahy manazava ary hoy ilay anjely tamiko ity toerana ity no hitehirizana ireo kitana sy ireo tafika ny lanitra hatramin'ny fahalevonan'ny lanitra sy ny tany ireo kitana izay mihodina eo ambonin'ny afo de ireo zay nandika ny didiny ray mialohan'ny fitsarany ary izany no namatorana azy ireo ao amin'ny toerana io mandra-pijinjana izy ireo ny elone izay ny enoka toko fa fito ambe folo sy ny toko fa valo ambe folo izay mampafantatra amintsika fa nisy ny fivainanany enoka tany amin'ny fitoerana any amin'ny avo indrindra ary ireo toerana hitany enoka ireo dia toerana izay misy ny karazany zavatra rehetra mampihodina an'izao tontolo izao hitany enoka ny vahan-danitra hitany enoka ny zorony tany hitany enoka ny miazona ny tany sy ny miazona ny lanitra tsy enjera hitany enoka ny fototra nanorenana ny tany hitany enoka avokoa izany zavatra rehetra izany hitany enoka ny rivotra izay mitsoka
ka mahatonga ny tany iodina. Hitany enoka ny lalan'ny kitana, ny lalan'ny masoandro, ny lalan'ny volana. Misy lalany avokoa zany ireo zavatra hitantsika manazava n'izao tontolo zao ireo. Ary ny avindrindra rehefa namorona sy nanamboatra zavatra iray dia nanao zavatra arak'izay hitany hoe mampaharitra azy. Izany zavatra rehetra vakiko amintsika izany de tsy angano fa ao anatin'ny bokyny enoka ary mifandraika amin'ny fiainantsika eto ambonin'ny tany. Ny zavatra tena mampalahelo de izao, ao anatin'ity bokyny enoka ity dia misy zavatra lehibe zay afahantsika tena mampijoro ny fiainantsika ao amin'ny famarinana sy afahantsika tena manantena ny fiainana mandrakizay. Ary voatanisao ny momba ny hazonaina sy ny momba ny hazo izay nohaniny Adama sy Eva ka natonga ny olombelona ho faty. Voatanisao anatin'ny bokyny enoka ihany koa ny toerana hitazonana na hitehirizana ny fanahin'ny maty rehetra. Zany hoe rehefa maty ianao de miala tao anatinao ny fanahy de tehirizina any amin'ny toerana zay tehirizana azy iny. De voatanisao anatin'ny bokyny enoka zany vakiko vetivety ny enoka toko 220 manambara sy miresaka an'izany. Enoka toko 220 toy izao ny soramandry: ny toerana voatokana ho an'ny fanahin'ireo olombelona tsy marina sy mpanota. Eno tsara, toerana hitehirizana ny fanahin'ny olombelona tsy marina sy fanahin'ny mpanota ity vakina amintsika ato anatin'ny bokyny enoka ity. Andiny voalohany: avy teo de nandroso amin'ny toerana hafa indray, avy ery amin'ny ilany andrefana, ary de nahita tendrombohitra lehibe sady avo sy vatolampy mideza ary toerana efatra fitsiatsiahana ao. Lalina ny teo fovoan'izany toerana zany, voadio sy voavoatra tsara saingy maizina tanteraka. Ary de hoy Rafael iray tamin'ireo anjelimasina niaraka tamiko: ity ny toerana mateonina anangonana ireo avelo de ny fanahin'ireo maty. Eto no toerana iangonan'ny fanahin'ny zanak'olombelona. Eto amin'ity toerana ity ireo no mitoetra mandra-piavy ny andro fitsarana hatramin'ny fotoana zay voatondro ho azy ireo. Nefa mbola ela vao ho tonga zany andro zany de ilay andro fitsarana lehibe. Ary de hitako ny fanahin'ireo zanak'olombelona zay efa maty, areko ny antsoantsony fiampangana izy ireo manakatra ny lanitra. Ary dia nanontany an'i Rafael aho, ilay anjely niaraka tamiko, nanao hoe feon'izy zany miantsoantso fiampangana manakatra ny lanitra zany. Ary hoy izy tamiko hoe feon'ny fanahiny Abela izany, ilay novonohony kanaralahany izay ampangazy mandra-pahalan'ny taranak'le io ambonin'ny tany, mandra-pahavoafafan'ny taranany fovoan'ny taranak'olombelona. Ary de nanontaniako azy ny amin'ny mikasika ny fitsarana mandrakizay ka hoy aho: nahoana ny sasany voavaka amin'ny hafa? De namaly izy nanao hoe mitsinjara telo ny fanahin'ireo maty ary mitsinjara telo ihany koa ny fanahin'ireo marina. Antsana sy rano no anavahana azy ireo avy amin'ny hazavany ao ambonin'ny rano. Ny mpanota ihany koa dia avahana ao aorian'ny fahafatesany. Apetraka ao amin'ny tany izy ireo raha toa ka tsy nampahafantarina azy ireo ny fitsarana tamin'ny andron'ny fahavelomany. Eto ny toerana anidina ny fanahin'izy ireo. Eto izy ireo no hokekerin'ny fanaintainana tsy haizakaina fa maizana ireo voaozona mandrakizay, ka ny fanahin'izy ireo dia ho voasazy sy voafatotra mandrakizay. Ary izany de efa nisy hatramin'ny anorenana an'izao tontolo zao. Ny fanahin'ireo zay mitaraina de avahana amin'ireo zay miaro tena amin'ny faravany ny amin'ny fandringanana azy amin'ny andro nanontany. Izany no anjara voafatotra ho an'ny fanahin'ireo olona izay tsy marina sy mpanota, ny fanahin'ireo zay nanao vetaveta sy izay niaroaro tamin'ireo tsy mihiny zay mitovy aminy. Tsy ho faty ny fanahin'izy ireo amin'ny andro fitsarana, fa ahidina amin'ity toerana ity ary tsy hivoaka ato mandrakizay. Ary de misaotra ny avo indrindra aho, ary de hoy aho: isaorana ny avo indrindra ilay mpanjaka ny voninahitra sy ny famarinana, ilay mpanjaka mandrakizay. Ao anatin'ny bokyny enoka izany vakiko aminao izany mitantara ireo toerana telo anangonana ny avelona ny fanahin'ny maty enoka ao anatin'ny boky io. I Paoly de milaza ao amin'ny Korintianina 2 toko 12 amin'ny andininy 2 manao hoe: mahalala olona mpamonjy aho tokony 14 taona lasa zay. Tsy haiko natao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena, tsy fantatro fa ny avo indrindra mahalala. Ilay ankiray de nakarina ho any amin'ny lanitra fahatelo, ary mahalala ilay olona ankiray aho natao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena, tsy fantatro, ny avo indrindra ny mahalala.
fanakarina ho any amin'ny paradisy izy ka nandre teny tsy azo tenenina aho sady tsy tokony olazain'olona. ilay ankiray no ataoko rehare fa ny amin'ny tenako dia tsy rehare afa-tsy ny amin'ny fahalemena aho. I Paoly de milaza fa nisy olona hitany nakarina any amin'ny lanitra fahatelo. Enoka dia mitanisa ny karazana toerana izay any fonenana voatokana ny an-danitrany. Ny zavatra tena tiana ampitaina ao anatinao de izao, misy zavatra mety tsy ho fantatrao sy tsy ho takatrao mihitsy raha tsy mandinika sy mikaroka ianao. Izany na tonga teny voasoratra ao amin'ny Daniel toko 12:4 manao hoe maro no azoto andinika de hitombo ny fahalalany. Ianao zany raha mbola hoe fiainana mandrakizay ny tadiavinao dia tsara ho anao ny manatanteraka izay nambaran'ny mpamonjy manao hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny famarinany. Tadiavo ny famarinana, fa amin'ny alalan'ny fahitanao famarinana sy ny fiainanao famarinana no atafiditranao any amin'ny fanjakan'ny avondrendry. Izay indray aloha no azo ampitaina androany eto amin'ny fahitalavitra. Amin'ny fotoana manaraka indray tohizana ny toyany mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany. Ny anaram-biby ity izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Ny zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny boky Enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy toko 9. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompon'andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay.